mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifarinana no era-panatsika ty alarobia fahafolo ny volana Jolay. Ny mofinaina valahatra ao antsika dia ny boky salamo fa valo ambinipolo. Salamo fa valo ambinipolo ny manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatrahatra amin'ny andininy fahaefatra ambinipolo. Salamo fa valo ambinipolo andininy fahafito ka hatramin'ny fahaefatra ambinipolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro, raha nandeha teo alohan'ny olona ianao ka namaky-hevitra dia niororo ny tany ary nitataika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Na iry sy na iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny Israely. Raha noram-pitahiana no alatsaka tamin'ny lovanao Andriamanitro, ary raha kotra izy dia novelombelomina. Ny olonao taman-toerana teo mamboatra ho an'ny ovy araka ny fahasoavanao ianao, Andriamanitro. Ny Tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe. Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky ny nositra, ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no misara-babo. Raha mandry eo amin'ny vala ianareo dia ho tahaka ny ela-boromailala miravaka volafotsy, ary ny volo miravaka volamena tsara. Raha eliny tsy toa eo ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao zalimolina. Ray Masino, manomasinana amin'ny fahamarinana, teninao no fahamarinana. Amen. Manao totomaso ny tantaran'ny fitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely hatrany am-piandohan'i Davida. Tsy vavolombelona raha nahatromaso ny fivoahan'ny zanak'Israely ny tany hevitra akory Davida, satria teo aty amin'ny taona 1000 izy. Saingy fantany amin'ny tantara, fantany amin'ny soratra masina, fantany tamin'ny lovatsofina, fantany tamin'ny fanabeazana ny raisiny ny tantaran'ny fitiavan'Andriamanitra izay tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra dia mampatsiaro an'izany nataon'Andriamanitra hatrany amin'ny tendrombohitra sy nay Davida ary manao izany ho tononkira. Ny andininy fahafolo no entina mampahery anao izany tononkira-panahy fampahatsiahivany Davida ny tantara, fampahatsiahivany Davida ny lalana nitondran'Andriamanitra, fampahatsiahivana izay ataon'i Davida ny fandresen'Andriamanitra izay fandresen'ny zanak'Israely. Misy ny andininy fahafolo. Ny olonao taman-toerana teo mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao, Andriamanitro. Ny tsy tokony adinointsika dia Davida dia manokana amin'ny lafiny hoe tsy hoe mpanjaka fe mpanjaka Davida, fa mpanjaka izay nanorina civilisation mihitsy. Azo lazaina ho teo amin'ny Davida no nanomboka ny civilisation ny Israely. Ny fivavahana mazava ho azy efa hatrany andron'i Abrahama, tamin'ny andron'i Mosesy, fa izay fivavahana izay nanjary civilisation, nanjary fiainam-piarahamonina dia nanomboka teo amin'ny Davida. Teo amin'ny Davida no nanjary niova tanteraka ny fiainana zanak'Israely, kion-dalana lehibe mihitsy teo amin'ny Davida. Davida no fidian'Andriamanitra izay nahatonga ny firenen'Israely ho firenena nilahatra tamin'ireo firenena manodidina azy. Ny tsy tokony adinoina dia talohan'i Davida izany da vanim-potoanan'ny ataontsika hoe ny mpitsara, ny vanim-potoana talohan'ny mpitsara aza tany eny hevitra sy ny vanim-potoana manodidina izany rehetra dia mbola firenena izay nomade ny zanak'Israely, izany hoe olona mifindrafindra toerana. Ny antsoina hoe nomadisme dia olona mandeha mifindrafindra toerana mitady ahitra izay iraofan'ny biby, mandeha izany hoe miovaova mety ho maharitra taona vitsivitsy ihany izy amin'ny toerana anankiray, fa rehefa lany iny ahitra iny dia lany ny taon'ny biby dia miorina indray toy ny olona anday izany ny zanak'Israely. Tahaka an'ireo ataontsika hoe tahaka an'ireo firenena filogodolona maro tamin'ny fotoan'andro, miorina anday anatin'ilay izany no mipetraka dia miopy dia mivezivezy. Izay ny fiainan'ny zanak'Israely, izay ny fiainan'i Abrahama, izay ny fiainany nandritra ny vanim-potoanan'ny fotoana maro tao amin'ny tanàna zanak'Israely. Marina loatra fa tamin'ny andron'ny mpitsara na dia efa tao aza hoe efa nahazo toerana izy dia izao
zanak'Israely de mbola findramonina tao anatiny faritra nisy azo ihany izy. Fa rehefa niditra kosa Davida de lasa sédentaire ny zanak'Israely, zany hoe lasa monina tamin'ny toerana anankiray, nonina tamin'ny toerana anankiray ary rehefa nonina de nikarakara ilay tany tonga mpamboly izy zany, tsy hoe mpiompy fotsiny izy fa tonga mpamboly. Hitantsika ao amin'ny tantaran'i Kaina sy Abela io fifandonan'ny civilisation anankiroa io, de ny civilisation ny nomade, nomadisme, ny nomadiste sy ny civilisation sédentaire. I Kaina dia mpamboly, mpiompy, ary Kaina de mpamboly fa i Abela kosa de mpiompy. De hoy ny bokin'ny Genesis fa manomboka any amin'ny Genesis tsika manao hoe ho atelin'ny civilisation ny sédentaire, ny civilisation ny nomadisme zany. Zany hoe ny sara sy eo amin'ny bokin'ny Genesis zany zao manao hoe tsy haharitra zany ny fifindramonina fa haharitra kosa hitaingina eo amboniny ny civilisation ny olona maro mipetraka amin'ny toerana maharitra. Ary dia any amin'ny bokin'ny Genesis dia efa tonga izay faminaniana izay, ary mazava ho azy ny firenena natanjaka rehetra dia saika sédentaire, zany hoe olona mipetraka tamin'ny toerana anankiray, ny Filistina, ny Egyptiana, ny Assiriana, zany de olona nanana tanindrazana ary tsy netsika teo amin'ny vanim-potoana, teo amin'ny toerana misy azy io, naharitra kokoa zany tamin'ny toerana sy namakivaky vanim-potoana. Ary dia Davida no nanova izay, ary dia nahatonga ny zanak'Israely ho firenena sédentaire, zany hoe lasa nonina tao Palestiny, marina fa efa lovana mpananteran'Andriamanitra hatrany amin'ny andron'ny Mosesy zany, saingy zao teo amin'ny Davida ny tena fahatanterahany, nanorina tempoly Davida, nanorina lapa-panjakany Davida, nanao ny fandaminana momba ny fotoam-pivavahana sy ny fanompoanan'Andriamanitra Davida, nalaminy Davida ny fiainan'ny fokom-pirenena tsirairay, nalamina arakaraka ny sokajiny avy, nalaminy Davida ny fomba fifanjovana sy ny sisa rehetra, tonga firenena manana izay maha izy azy ny zanak'Israely. Ary dia eto Davida mampiasa an'izay teny izay manao hoe ny olonao taman-toerana teo, zay le hoe sédentaire. Andriamanitra zany no nahatonga ny olona ho taman-toerana. Andriamanitra nahatonga ny olona, raha miteny hoe taman-toerana zao hoe nanoro-ponenana. Andriamanitra no manoro-ponenana ao amin'ny salama de misy teny manao hoe Andriamanitra tafatoetra ny foko, zany hoe tsy manana isan'ny zava-dehibe tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely mantsy ny hoe tamin'ny fotoana andro, ny hoe tamana amin'ny toerana anankiray, miorina amin'ny toerana anankiray, milamina amin'ny toerana anankiray. Takatritsika zany amin'izao andro antsika izao satria eto Madagasikara moa tsika tsy de tena mbola olona marina fa efa manomboka mifindrafindra toerana tsika ankehitriny, fa ny ankabeazany de mbola miaina ao amin'ny toerana izay hoe ndraindray dia efa teo ny dadabeny, de eo ny ray aman-dreniny, de eo izy de mbola eo ny zanany, ndraindray dia misy an'izany eto Madagasikara hoe nanomboka hatrany amin'ny dadany, de ny dadabeny, de izy de teo amin'ny tanàna ny faribohitra io foana. Tsy de tena mbola mahazatra antsika loatra ny hoe tena mifindrafindra toerana, fa raha makany ivelany tsika dia be de be ny olona mifindrafindra toerana, be de be ny olona mifindrafindra toerana noho ny asa, ary arakaraky ny toe-javatra maro samihafa. Fa eto de aseho ny salama fa ny hoe midika hoe ny fitahian'Andriamanitra de midika hoe manana an'izay stabilité hoy nareo amin'ny teny frantsay, maro toerana amin'ny anankiray. Afaka tiany salama nisaorany Davida an'Andriamanitra de zao, avy any amin'ilay olona malahelo izy, avy any amin'ilay toerana tsy nanana tanindrazana fa babo tany Egypta, avy any amin'ilay olona tsy nanana izay maha izy azy, de nomen'Andriamanitra stabilité, nomen'Andriamanitra toerana maharitra tsara, fiadanana sy fifaliana. Ao amin'i Jesosy no ijerena an'io andihana io afaka de mazava kokoa. Jesosy de manazava manao hoe izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ao aminy no misy ny fahatoniana, ao aminy no misy ny fampihenona. Ao amin'i Jesosy no hahatanterahiny toy ny teny toy manao hoe taman-toerana ny olonao. Hatrany amin'ny salama telo amby roapolo moa Davida de miteny manao hoe dia toetra ao an-tranon'i Jehovah vandrilava, zavatra niriny Davida mihitsy zany hoe fahatoniana izany, niriny Davida mihitsy zany hoe stable amin'ny toerana anankiray, ny fiainany, ny finoany, ny fanahiny, ao amin'i Jesosy zany, ao amin'i Jesosy. Raha mamaky teny amin'ny Testamenta vaovao tsika dia ao amin'i Jesosy.
no ananany zany fiadanany zany. Amin'izao tena herinandro ao dia matoky fa manana an' Jesosy anao dia omeny ny tompo zany stabilité, izany tsy hoe fonenana ihany io fa toe-po milamina tsara, fiainam-panahy mitoetra tsara, asa sy fikasana mitoetra tsara ao amin'Andriamanitra. Tsika moa amin'ity volana jolay ity dia miresaka manao hoe miarah mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Any ateraky ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra dia izay fiainana mitombona tsara izay. Na amin'ny ara-panahy io ka tsy havezivezin'ny fampianarana isan-karazany. Satria moa amin'izao andro antsika izao dia ny olona indray no mandeha mitady Jesoa. Ary indray misy Jesoa, ary indray mihazakazaka maka-kry, ary indray misy finoana, mijery an'ireny peta-drindrina isan-karazany ireny. Tsy hoe ratsy akory ireny sanatria fa fampahafantarana. Fa izao Jesoa ange efa nahita anao, Jesoa ange efa nitady anao, Jesoa ange eo akaiky anao, Jesoa ange efa manan-kara-dalana aminao, ka nahoana anao tsy manana fiainana mitombina, nahoana anao tsy manana fiainana mitoetra tsara, nahoana anao tsy manana fonona maro toerana. Matoky ny tompo. Ny tompo eto hoy ny Davida manao hoe tamatoerana ny olonao, dia mba ho tamana amin'ny fiangonana misy ianao fa ao Jesoa. Dia matoky fa rehefa itahinao Andriamanitra dia ataony tamana, ataony tahanao amin'io asa izay io ianao, tahiny amin'io ianao. Marina fa tsy miditra koa izany hoe tsy hiova asa na tahaka izany, fa izao io fivelomanao io rehefa petraka ao amin'ny tompo io, ataon'ny tompo mitombona, omeny ny tompo foana ny anjaranao. Fa zava-dehibe ilay fahatoniana, ilay fiadanam-po, ilay fahatokinan'Andriamanitra. Fa ny faharoa lehibe dia Davida manao hoe namboatra toerana ho an'ny ory ianao, namboatra lalana ho an'ny ory ilay zanak'Israely dia Andriamanitra no namboatra azy. Ilay voambolana hoe mamboatra dia sarobidy mihitsy. Ao amin'ny testamenta taloha dia misy voambolana anankiroa matetika ampiasaina. Dia ny anankiray ny ataony hoe bary, ilay atao hoe mahary zany bara. Fa miainga avy amin'ny tsy misy, fa misy voambolana anankiray faharoa izay ampiasaina izay adika tamin'ny teny frantsay façonné. Izany hoe misy fotoana Andriamanitra mahary mihitsy miainga amin'ny tsy misy, ataony ho an'ny mpanompony. Fa misy fotoana mamboatra Andriamanitra izany hoe miainga amin'izay misy eo Andriamanitra no amboarin'Andriamanitra. Io no mahatonga ny hoe Andriamanitra rehefa miasa dia tsisy maharombaka azy eo am-pelantanany. Isaia manazava an'io. Ka rehefa hoe tsisy maharombaka azy eo am-pelantanany dia izao Andriamanitra no manefy ilay toe-javatra. Izany io zany misy toe-javatra mitranga. Dia Andriamanitra zany tsy manao hoe misy vola, misy fitahiana, misy trano, misy fahasalamana ho ana, tsy izay loatra. Fa ilay amboarin'Andriamanitra ilay zavatra rehetra ho anao amin'ny fahasoavana. Ohatra, marary, sanatria marary, dia amboarin'Andriamanitra izany hoe asian'Andriamanitra fanafody, amboarin'Andriamanitra izany hoe asian'Andriamanitra mpitsabo, amboarin'Andriamanitra izany asian'Andriamanitra hôpitaly, amboarin'Andriamanitra asian'Andriamanitra dokotera. Izany hoe ilay zavatra efa misy eo no arindran'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra manjary azo soa. Fomba fiasan'Andriamanitra zany. Fomba fiasan'Andriamanitra aminao hoe tonga dia mahazo fahasalamana eny eo. Ohatra, azo atao zany hitantsika amin'ny zoatra masina. Fa misy fotoana ilay zavatra mitranga eo kosa tefen'Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra, volavolain'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra ho anao ory, ho anao mijaly io, noho ny fahasoavany. Mety miteny manao jazan'i Jesoa tena tsy misy sakafo mihitsy, tsisy vola, tsisy asa, dia Andriamanitra zany afaka manao izy hoe tonga dia mahazo asa eny eo, hoe misy asa dia misy asa, izay le bara hoe tonga dia misy asa, fa tsy voatery izay lalan'izay koa anefa. Fa indraindray amboarin'Andriamanitra, misy olona asian'Andriamanitra miteny aminao, misy olona misy gazety hitanao hoe ry misy asa, misy izany hoe ilay zavatra mitranga eo hain'Andriamanitra amboarina anjary hamaha ilay olanao. Zay mahatonga ny Calvin mahafinaritra mihitsy ny hoe io Andriamanitra io nge rehefa manaraka ny toe-tsaina calviniste ianao no toe-tsaina kristiana protestanta na katolika koa ary dia mazava ho azy ny Andriamanitra inoantsika Andriamanitra manam-pahefana feno amin'ny zavatra rehetra. Zay tsy tokony adoroana mihitsy. Ary Andriamanitra manam-pahefana feno amin'ny zavatra rehetra dia io teneniny hoe mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao, mamboatra araka ny fahasoavanao ho an'ireo olona ory ianao. Zay ny tena dikany amin'ny teny hebreo. Izany hoe Andriamanitra zany dia izao manefy ny zavatra manodidina rehetra mba ahasoa noho ny fahasoavany ho an'ireo olona ory. Afaka
eto dia miaino Andriamanitra. Jesosy niteny an'io manao hoe sambatra angenio reny. Sambatra ny io satria miady ho azy Andriamanitra. Sambatra ny ory, atao hoe ory dia zao, ireo olona izay mitodododo ao amin'Andriamanitra mitondra ny entany, mitondra ny fahoriany, mitondra ny olany, mitondra ny zavatsarotra sedrany, reny ny atao hoe ory. Fiavako malala amin'izao tena ny herinandro zao, zava-dehibe dia izao, tsy ny fahorianao akory. Ny zava-dehibe dia izao, ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny zava-dehibe, aza variana mijery ny fahorianao. Fa mety eza hijery ny fahasoavan'Andriamanitra, aza variana mijery ny fahorianao, fa mety eza hibanjina ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Dia teo aminy. Hoy Davida eto manao hoe taman-toerana ange ny olona. Ahoana moa ny olonao tsy taman-toerana tompo? Satria ianao miaino azy, satria ianao miaraka aminy, ary manao zava mahagaga ianao. Ny tany mioroa, jereo ny fitenin'ny azy manao hoe raha nora mpitahinana latsaka ao tamin'ny rovanao. Any Palestina izany orana izany tsy ohatra ny tenintsika hoe tery volana anatin'ny taona, na 9 volana na 2 volana, fa mahalana dia mahalana izany, satria mety herinandro anatin'ny taona ihany misy soratra. Fa izao hoy Davida hoe tena oram-pitahinana. Ny oram-pitahinana fohy azy iny orana iny, ampy alonaka ny tany. Fiavako malala ny taonanao hiantoraka amin'Andriamanitra ary tendentsotra masiny teny izao tena ny andro izao, ny taonanao hiara-mandeha amin'Andriamanitra, ny taonanao anaiky fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Rehefa tian'Andriamanitra ho anao ny zavatra anankiray, rehefa hitahy anao Andriamanitra naiza dia tahiny ianao, satria tiany ianao ary ataony mari-toerana, ataony toetra tsara, araka ny tenin'ny Mosesy eo amin'ny Salamy 1:7 manao hoe Salamy 1:7 manao hoe Tompo ampitoero aminay ny asan'ny tananay, ataovy mari-toerana ny asan'ny tananay, aza avelan-dala ny asan'ny tananay, eny ampitoero izy. Ivavakintsika. Tompo misaotra anao izahay noho ny amin'ny soratra masina izay mampahiry anay. Ianao Andriamanitra no mampitoetra anay tsara, tsy amitebiteby, mampitoetra anay tsara, velona tsy aminay ihany. Mahita ny fahorianay, raha ory izahay dia eo ianao. Raha ketraka izahay mampahiry anay ianao. Raha kotra izahay velombelominao. Saotra Tompo fa manome toky anay ianao amin'izao hery tena ny herinandro izao. Fa Andriamanitra miara-mandeha sy mamakivaky amin'ny isan'andro anay. Jereo ireo marary Tompo, ataovy marina aminy ity teninao ity, fa raha kotra reraka dia eo akaiky eo ianao. Jereo ireo manam-pahoriana, jereo ireo manana olana, ataovy mitraka mahita ny fahasoavanao. Hitanao ny fahantrahanay, hitanao ny tebitebinay, hitanao ny olam-piarahamonina, hitanao ny fahasarotam-piainana. Tompo mamindrafo aminay. Terizo izay toetra mandrakariva amin'ny fiadananao sy ny fifalianao. Saotra noho ny amin'ny fahasoavanao izay tsapanay isan'andro. Dia indreto izay Tompo, manavao ny fanoloran-tenanay, mamelany elokay izay mety fitavozavozanay, fa hamariny ny teninao, fa raha ory izahay dia eo ankilanay ianao ary mamboatra ny fiainanay araka ny famindramponao. Dia tahio ny asanay, tahio ny ankonanay, tahio ny tanindrazanay, tahio ny fiangonana nataonay ianao, mba eo ambany fahasoavanao ary ho andro sy orenan'ny fahana. Saotra Jesoly.